Tsy toy ny taloha isony fa raindrembe vonina hanaza sy hiaro ny zony vehivavy sy ny zasavavy zany hoe afaka mahazo ny anjara lovany avy amin'ny fananany ray aman-dreny niteraka azy ny vehivavy eto Ivato Ipeno amin'izao fotoana izao araka ny fanambarana Babe Maso nataon'ny ray aman-dreny ara-drazana eto an-toerana. Araka ny teninay mpitondra ara-drazana ato amin'ny kominy Vato fa matokisa nareo anakavosiny reny manomboka deny zao de mitovy anareo rehetra miaraka amin'ny anadainareo reo mahazo zay apany tokony anjaranareo anareo. Ny fanentanana, ny fampianarana, ny fanovanto-saina niompana tamin'izao fototra momba ny zon'olombelona noentiny afandaran'asa fianso tanterain'ny tetikasa meva niaraka tamin'ny SAFEFJKM novatsiany vondrona Europeana vola nandritra ny 2 taona faharetan'ny tetikasa izay no nahatonga ny fivana lehibe amin'ny fitantanana ny fiarahamonina izao izay nampifandraisana tamin'ny lalàna ara-drazana sy ny lalàna velona satria miainga fampandrosoana ny maro indrindra ny fampandrosoana ny Madagasikara. Ianareo vehivavy tantano manisy indrindra eto Madagasikara raha tiana androso zany ty Madagasikara ty de ampandrosoina aloha ny vehivavy tantano ho ana fampandrosoana lovain-dafy tao anatin'ny tetikasa meva zany tanjona manokana de hoe ahoana ny anampiana an'ireto mpitondra ara-drazana reto ho lasa mpitarika amin'ny fampanjariana ny zon'ny vehivavy. Na dia tapitra aza ny tetikasa dia nanao fanamby ireto ray aman-dreny ara-drazana sy ny bentanàna ny Vato ny hanazana ny zon'olombelona fa indrindra ny zo isitrahan'ny vehivavy ka natsangana eto an-toerana ny bureau-ny dina hanamafisana izany.